Miarabana rehetra indray tafaverina somatsara eto amin'ny chaîne raha vaovao ianao dia tonga soa eto amin'ny chaîne Michou Romero. Androany tsika dia hiresaka momba n'ity palette ity izay any Jaclyn Hill dia fiaraha-miasany niaraka tamin'ny morphe moa zany ilay izy dia ny lohateny hoe tena izy sa tsy raha vonina renao dia andao avy hatrany ary. Dia araka ny fataontsika, araka ny fombafombantsika dia ny tena izy foana no vidintsika mazava ho azy. Dia androany azy zany dia aneo anareo hoe ohatry ny ahoana zany pôzipôzina palette authentique zany raha ohatra ka ilay Jaclyn Hill any morphe ilay izy. Ity volume 1 ilay voalohany nataony, misy volume 2 efa nivoaka ary efa hitanareo tamin'ny vidéo anankiray efa nataoko ihany koa tamin'ny tsenany morphe fa androany ilay volume 1 ilay Jaclyn Hill palette fotsiny ihany nataontsika. Dia ohatry izao zany ny paoziny rehefa anaty baoritra toy ny izao ny ambadikany. Hitanareo misy sariny Jaclyn Hill eto amin'ny sisiny dia misy soratra avy amin'ny Jaclyn Hill eto amin'ny sisiny. Dia eto ambadika eto no misy an'ilay number dia eto dia misy ingrédient misy ny ingrédient rehetrarehetra izay nampiasain'zareo namita n'ity palette ity ny baoritra izay misy anazy. Izay zany hamantaranao anazy. Ohatry izay zany amin'ny baoritrany misy soratra tsara avy amin'ny Jaclyn Hill sy ny rehetrarehetra. Dia ny baoritra no mitovy foana fa ny packaging no efa inefatra sa indimy novaina ilay izy fa hita foana ny tena izy tsy izy mazava ho azy. So natao anaty baoritra ilay izy dia misy an'ity fiarovana anazy ity foana dia sahala amin'izao ilay palette. Ity zany ny front ity zany no hitanao voalohany dia ny ity ny ambadikany. Ok, ilay soratra mangirangirana tsara io. Dia rehefa sokafana ilay izy dia misy an'ilay fiarovana anazy dia tsy izy fitaratra fa izao ny soratra anatiny dia izao no atao anatiny. Mampalahelo anahy fotsiny ilay tsisy anarana ilay izy, tsisy anarana eto fa ny ato ambadika ny misy an'ilay izy dia somary nandreraka kely izay. Dia misy araka ny lazaiko ilay packaging no vaovan'zareo fa ny kalitaon'ilay izy zany ohatry izao foana, mitovy ohatry izao foana ilay izy fa ny packaging no vaovan'zareo fa misy soratra ohatran'izao foana eto hoe avy any Jaclyn Hill ilay izy made with love. Ok, alright, izay zany ny amin'iny dia ny eto ambadika misy an'ilay net piece ny ohatry izany ihany koa asehoko anareo mazava tsara. Dia hiditra amin'ilay izy amintsika, this palette is dedicated to all my loving subscribers, EXO Jaclyn. Dia anaovana swatch tsirairay daholo amin'izay reto araka ny efa mahazatra antsika rehetrarehetra. Ok, ny eto ambony indrindra no ataontsika voalohany ity in light, the beam, the silk cream, the muffle, and then silk beam, silk cream, muffle, the faint, the cc, then farany little lady. Dia ataoko izao zany izy rehetrarehetra.
araky ny hitanareo reto ilay transition color na le underbrow color sotry zany dia reto le mangirana tao amin'ny odi-maso. Reto zany ny first row na ny ambonindriana indrindra zany. Okay, dia ny manaraka indray arany okay, ity creamsicle, butter, puder, puky, hunts, firework, and queen. Izay indray zany no ataontsika manaraka. Dia ireo indray zany ilay faharoa. Dia tiako lazainareo anareo ihany koa hoe manao ahoana koa ny kalitaon'ilay izy rehefa tsapana ny tanana tena tsara, ohatran'ny hoe manao ohatran'ny ny palette Juvia's Place ilay izy, tena tsara, tena tsara. Tiako be mihitsy ilay izy ry zareo. Dia ny fahatelo ambany fahatelo zany manomboka obsessed, SBN, obsessed, SBN, Hilster, Roxanne, Jax, Buns, the Chronicle farany. Ary tsy nihetsika ny tanako teo. Bon, dia lasa indray tsika. Lalana ambany-rihana fahaefatritsika misy 5 izy rehetra. Dia manomboka eto indray arany royalty, tweak, hustle, mix, 24/7, chip, and mocha. Izao indray ny fahaefatra. Misy mitovitovy le eto fa hita ihany mahasamihafa anazy raha mandinika tsara nareo. Ilay fadimy farany no jerentsika: pool party, jade,
Diva, Enchanted, Central Park, Soda Pop, and Pool Party, Jada, Diva, Enchanted, Central Park, Soda Pop, and Abyss. André, kijk je niet kans. Dia izay indray ara zany a niresakintsika momba an'ity Jaclyn Hill fit morphe palette ity ilay tena izy foana no atolotro anareo sy asehoko anareo mba hamantaranareo an'ilay izy hoe authentique sa tsy authentique ny zavatra vidinareo. Dia tiako tokoa no mahafantatra ny hevitrareo amin'ny tony horonan-tsary sy ataoko tony nizaniza mihitsy ny ataoko eto amin'ny YouTube tiako foana mahafantatra ny hevitrareo ny amin'ilay izy. Androany dia tiako fantatra hoe efa nanandrana an'ity Jaclyn Hill's palette ity ve nareo dia tianareo ilay izy satsia dia inona no palette hafa zay eo amin'ny wishlist nareo na hoe palette zay irianareo ananana indray androany. Zay indray ny androany aloha dia misaotra betsaka nareo rehetra nijery aza tianao ny misabona. Zay indray ary aloha ny androany zareo fa dia misaotra betsaka nareo rehetra nijery aza tianao ny misabone. Maimam-poana ilay izy dia hiezaka ny ametraka vidéo amin'ny teny malagasy iray sy amin'ny teny anglisy iray isan-kerinandro zany hoe vidéo roa na horonan-tsary roa no hitanareo eto amin'ity chaîne ity manomboka izao ka dia manasanareo rehetra hisabone fa tsy andoavam-bola ilay izy fa maimam-poana. Zay fa dia misaotra betsaka nareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo.